Suzanani Situki Anayana Izay fana Ima Sinang. Vavaka isika. Indreny hafalianay Jesosy eo, fa mbola toloranao izao fotoana izao zahay handre ny teninao. Lehibe ny fitiavanao Jesosy fa narovanao zahay teny an-dalana ka tonga soamantsara handre indray izay teny hambaranao aminay, ary misaotranao koa nanome saina ny mpanomponao handray anao amin'izao fotoana izao, ary dia tononona amin'ity tokantrano ity Jesosy ny fiadananao, satria mandray anao Jesosy Kristy tompo izy, mandray reto mpanompo tsy mendrika. Ary ny teninao koa Jesosy io hamelombelona ny fo mampanahinay ka tsy hiala maina eto izahay Jesosy io raha tsy voky izany teninao izany izay hambaranao aminay, mba tsy ho rano mitondraka izany teninao izany, fa tena hitoetra tamponay tsirairay avy, ary izany no entinay mamakivaky ny fiainana, satria teny atolotra ao anay izany Jesosy io, ary mahery tokoa ny teninao araka ny nambaranao, araka ny fanoharana izay entinao hampianaranao anay amin'izao fotoana izao. Aza vela izahay Jesosy io ho very, ary ireo rehetra izay tsy tonga noho ny antony maro samihafa koa dia mba hahazo izay anjara avy amin'izany teninao izany Jesosy io. Tsy hisy ho very maina ny olona rehetra ety an-tany Jesosy io, satria ianao no miteny, ary ny teninao dia haharitra mandrakizay koa mitenena araka ny fanaonao ianao Jesosy, fa vonona hihainanao izahay ary hanatanteraka ny teninao, dia mba ho takona ty mpanomponao tsy mendrika, fa ianao no hiseho amin'ny tsirairay avy Jesosy io, ianao no hiteny ao am-pony tsirairay avy, amin'ny analanao Jesosy Kristy, tompo velona avy any Nazareta, no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao cellule de prière fanao ny fiangonantsika eto Nantes izao isaky ny asabotsy, dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara masina araka ny marika. Filazantsara masina araka ny marika toko fahaefatra ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahasivy. Marika toko fahaefatra ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahasivy. Marika toko fahaefatra ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahasivy. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nampianatra azy zavatra maro tamin'ny fanoharana izy, ka nilaza tamin'ny fampianarany azy hoe: mihainoa indro ny voaka ny mpamafy mba hamafy. Ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy ny vorona ka nandany izany. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia nalaky ny trebona ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny, ary satria tsy nanampaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy dia tsy namoa izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, ary raha naniry sy namoa dia vokatra fa namoa. Ny sasany avy 30 eny, ary ny sasany avy 80 eny, ary ny sasany avy 100 eny. Ary hoy izy izay manantsofina ho enti miaino, aoka izy hiaino. Amen. Riray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity fanoharana nataon'i Jesosy ity indray zany no anjarantsika amin'izao asabotsy tolakandro izao. Mahakasika ny tenin'Andriamanitra, mahakasika
ny baiboly mahakasika ny fahamarinany izany teniny izany ary ny fandraisantsika olombelona izany teny marina sy masina izany. Dia misy karazany efatra no fiampakany izany teniny izany amin'ny olona, ny fandraisan'ny olona izany teniny izany amin'ny alalan'ity fanoharana ity. Marihana fa izao fanoharana nataon'i Jesosy izao dia izao tsy azo ny olona, eny na ny mpianany ara dia tena tsy nahazo izay tiany hambara ka nahatonga an' Jesosy any aorindrinany any amin'ny 7:10 nanazava izany. Koa fatatsika fa ny baiboly, ny teny ao amin'ny baiboly dia manazava izay misy tsy mazava dia any amin'ny andininy hafa na any amin'ny toko hafa na any amin'ny soratra masina hafa no anazavany sy ananambarany izany. Fa ho antsika manokana dia izao eo ambanimbany eo ihany no anazavany Jesosy amin'ny antsipiriany ny mahakasika ity fanoharana ity rehefa nanontany reo mpianatra hoe ahoana moa ny mahakasika izany fanoharana nataonao izany. Koa dia hoezahintsika ho hazavaina araky ny nampianarana sy nanazavany Jesosy azy ihany koa ny teny. Ny mahakasika izao teny izao zany dia izao ny tenin'Andriamanitra ilay nafafy. Ny tenin'Andriamanitra io nafafy manodidina io. Ka misy karazany efatra zany no fandraisan'ny olona azy. Voalohany dia izao ilay teny niparitaka teny amoron-dalana. Araka ny hitantsika ao amin'ilay 4:efatra. Ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana dia avy nivorona ka nandany izany. Voafafy teny amoron-dalana. Ny Satana zany no nandeha naka ireny teny ireny ka dia tsy nipaka tany amin'ny tsirairay avy izany. Dia manazava izany Jesosy ao amin'ny 4:12 eo ambanimbany eo amin'ny anaran'i Jesosy ny mpamafy dia mamafy ny teny ary ireto no ilay teo amoron-dalana dia izay amafazana ny teny fa rehefa nandre izy dia avy niaraka tamin'izay Satana ka nanaisitra ny teny izay nafafy tao aminy. Zay zany lay 1. Hitantsika mivantana izany na amin'ny fiainantsika rehetra rehefa mandeha ny toriteny ohatra dia toa resy tory tampoka isika rehefa eo am-pihainona izany toriteny izany. Ny Satana io manakana antsika tsy handray izany teny izany ka mahatonga antsika ho raiky tory rehefa mandeha ny toriteny. Ary ny mahagaga dia izao rehefa tapitra ilay toriteny dia mifoha ihany koa isika dia taitra ary maheno ny zavatra misy. Zany hoe ilay teny no tiany Satana tsy ho henontsika, tsy hiditra any am-pontsika mba hahatonga antsika tsy mba ho isan'izay hahazo izay teny fifaliana, izany filazantsara izany. Izany no asan'ny Satana havana. Manakana ny olona tsy handreny filazantsara. Manao zay fomba rehetra tsy hahazoana, tsy hampiditra ao am-pontsika ny teniny. Ary hatramin'ny voalohany dia izany nataony tamin'ny alalan'ilay menarana namitaka. Izao no lazainy Jesosy taminareo. Tsy izany fa izao. Ovainy mamitaka izy ny teny ao anatin'ny baiboly no ahodiny Satana mba hahatonga antsika tsy hahazo izany teny izany, mba hahatonga antsika hisalasala amin'izany tenin'Andriamanitra izany, mba hahatonga antsika rehefa mifafy izany teny izany dia tsy mba ho isan'ireo mahazo izany fa lasa miparitaka. Alainy Satana ireny tsy hiditra any am-pontsika tsirairay avy. Tena fiainana iainantsika andro aman'alina izany ry havana. Ary Satana dia manakana miezaka hatrany mba tsy hahazoany ny olombelona ny teny mpanavotana ny filazantsara izany. Raha eritreretintsika amin'izao fotoana izao ny isan'ireo baiboly fandikana ny teny n'Andriamanitra
manerana izao tontolo izao dia gaga isika. Raha ny amin'ny teny anglisy fotsiny dia misy arivo ny fandika-teny atao aparitaka eran'izao tontolo izao. Ny karazam-piangonana maro isan-karazany miparitaka erak'izao tontolo izao. Ireny dia asan'ny Satana mba hampizarazarana ny tenin'Andriamanitra, hahatonga ny olona hisalasala. Inona marina ny tian'i Jesosy ho tenenina ao amin'ity filazantsara ity fa toa ny karazany baiboly isan-karazany dia miteny izao, ny sasany miteny an'izao, ny sasany manambara an'izao, ny sasany manambara an'izao, sy ny sisa. Izany rehetra izany dia vokatry ny asa ratsy ny Satana mba hahatonga atsika tsy hahazo izany teny izany ho variana amin'ny fiainana amin'ny zavatra hafa, ka tsy hahazo ilay fahamarinana, ka mba tsy ho isan'ireo zay hiaraka hiray latabatra hahazo izany fiainana mandrakizay izany. Izany no asan'ny Satana amin'ny tenin'Andriamanitra izay miseho. Raha namaky ny boky iray izay mivoaka, ny tenako izay mitondra ny lohateny hoe Dieu, la science et l'épreuve, dia manapirofo izany boky izany amin'ny lafiny siantifika tanteraka fa izao nisy nanamboatra izao tontolo izao. Lazainy hoe Dieu créateur, nisy nanamboatra amin'ny pirofo ara-tsiantifika misy nitondrany azy fa ny univers ozy izy dia nisy commencement avy amin'ny théorème de l'expansion, fanazavana misy formule maromaro, formule antsoina hoe formule deuxième formule thermodynamique, dia manambara fa nisy fiatombohana izao tontolo izao. Rehefa nisy fiatombohana izao tontolo izao dia izao nisy nanamboatra zany, nisy namorona zany, dia io lay lazana hoe Dieu créateur. Ary gaga isika fa ny 51% ny savant dia mino an'izany Andriamanitra izany, satria hitany amin'ny fikarohana izay ataony fa tsy possible mihitsy ny tsy hampisy na namorona izao tontolo izao, satria na ny virgule fotsiny amin'ny 15e any amin'ny chiffre 15e any ao aoriana ny virgule ny amin'ireo parametre n'izao tontolo namoronana n'izao tontolo izao, raha iny fotsiny niova any amin'ny 15e parametre any, raha iny niova ohatra au lieu de 6-5 dia tsy hoatran'izao nahazo izao tontolo izao. Ny hydrogène raha tsy nifanaraka amin'ny fetra izay efa namboarina hatrany amin'ny voalohany tany dia tsy tahaka izao no nahazo antsika. Izany hoe tena voapirofo ara-tsiantifika fa misy namorona izao tontolo izao, misy zany Andriamanitra izany, Dieu créateur namorona izao tontolo izao. Saingy ny tanjon'ny Satana dia ny hanakanana izany mba tsy hipaka any amintsika rehetra any, mba hahatonga atsika tsy hamaky izany teny izany, mba hahatonga atsika tsy ho voarainy izany fampianarana izany, fa hisy fisalasalana hatrany. Am'izao fotoana izao miparitaka amin'ireny séminaire, amin'ireny toerana fianarana théologie ireny, ny antsoina hoe Jésus historique, zany hoe fianarana an' Jesosy. Manahoana raha ara-tantara zany Jesosy, nisy ve zany Jesosy zany sa tsy nisy? Hitantsika volena ao an-tsain'ny olona tsirairay avy zany ny fisalasalana mba tsy hino, mba tsy handray ilay teny izay avy aminy, ka mahatonga atsika hanana doty ka tsy hino. Ny finoana araky ny hitantsika fa avy amin'ny alalan'inona? Ny toriteny. Ny finoana dia avy amin'ny alalan'ny toriteny. Ka rehefa ny toriteny no sakananao tsy ho tonga ny amin'ny olona, dia inona no mitranga? Tsy mitseo lay finoanao, mihena lay finoanao, na tena banga tanteraka koa. Aoka isika ho mailo ry havana, indrindra amin'ny alalan'izao fampianarana azontsika izao, ny amin'ity lafiny voalohany ity zany dia izao azontsika ny teny. Ny teny dia erany mandeha erak'izao tontolo izao, mahandre ny tenin'Andriamanitra isika, satria ny baiboly dia miparitaka erak'izao tontolo izao. Ny tenin'Andriamanitra dia tonga any amin'ny olona tsirairay avy, saingy ny Satana no maka izany eny amoron-dalana, paritaka eny amoron-dalana le izy dia tsipon'ny Satana mba tsy ho tonga any amintsika tsirairay avy. Dia zay zany ny tapany voalohany. Tapany faharoa dia izao, ilay teny nafafy, zany hoe ny tenin'Andriamanitra dia lasa teny amorony ambony vato lampy, ka lasa tratran'ny masoandro nalazo dia maty. Sahala amin'ny mamboly voninkazo tsika tsy ampy zezika na any amin'ny toerana zay tsy tokony tena hampamokatra azy lay izy, dia izao nalazo
dia maty ilay teny. Eto ndray zany de izao amin'ny karazany faharoa, mandreny teny isika, mahazo zany teny zany isika, saingy izao noho ny fiainana izao tontolo izao, noho ny fahoriana, noho ny fijaliana, noho ny zavatra maro isan-karazany, dia kivy na reraka isika dia lasa tsy mirona intsony amin'ny teny n'Andriamanitra fa lasa eny manda sy tsy mandray intsony an' Jesosy Kristy na ny tenin'Andriamanitra izay entiny ny filazantsara, manohitra mihitsy aza ny filazantsara indraindray. Hitantsika ny tantaran'i Joba, rehefa niasany Satana izy satria marina tokoa i Joba ary tena niresaky nilaza i Andriamanitra fa tsy misy marina mihoatran'i Joba. De rehefa nakana fanahy izy, dia izao ilay vadiny niteny tamin'ny i Joba, nanakivy azy, ompay io Andriamanitra ao io de matesa ianao, fa tsy mahavonjy rehefa maty ny vady aman-jana ny harenany very tanteraka. Dia izay lay tapany lay karazan'olona faharoa ry-havana, izay tahaka izay vadiny Joba izay, rehefa tratra, rehefa idonany mafy, dia milaza fa aiza ary zany Jesosy zany, toa tsy mba hitako amin'ny fiainako, fa toa fahoriana lava no iainako, fa toa fijaliana andro aman'alina no mahazo, izaho mba manompo, izaho mba mamaky baiboly, nefa nahoana no izao no manjo ahy. Rehefa izany dia malazo, tsy mazoto mandeha any am-piangonana, tsy mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra izay misy fampaherezana maro dia maro tokoa. Raha tsy resaka ny tantaran'ny Joba fotsiny isika, inona ny afaran'ny fiainan'ny Joba taty aoriana? Niverina impito ny harena, ny zanany lasa nahazo satria ireny fahoriana sy fijaliana ireny ihany koa dia entiny Andriamanitra hizahana toetrantsika ihany koa hoe maharitra ihany ve isika sa dia ho tahaka ny ireo nambolena, ireo zay nafafy teny ambony vatolampy ka tsy maharitra fa dia nalazo ka maty. Ny tapany faharoa zany de mba hahazoana ihany koa hahalalantsika fa tsy satria nandalo fizahana maro isan-karazany ny fiainantsika dia izay no andeha hahatonga antsika tsirairay avy ho kivy, ho reraka ka handa ny teny n'Andriamanitra. Zay zany ny tapany faharoa izay ambara eto, ary hazavainy Jesosy amitsika any amin'ny tapany 15, tohiny ny 15. Ary tahaka zany koa ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia izay mandreny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana, nefa amin'ny toko 17, nefa tsy manapaka ao anatiny ireny fa maharitra vetivety foana, ko rehefa afaka izany ka tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny tenin'Andriamanitra, dia misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo, ka tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny, dia tafitohina miaraka am'izay izy. Tafitohina, zany ny fanazavany Jesosy amin'ny olona amin'ity karazany faharoa ity. Tafitohina ilay olona dia lasa manda, lasa miala am'izany teny azo avy am' Jesosy izany. Zay no mila jerentsika ihany koa. Ny amin'ny tapany fahatelo indray dia izao, tany anaty tsilo no ny fafy no ny apaka ny teny ny Jesosy. Lasa ny tsilo nangeja ka lasa tsy namoa intsony ilay teny fa lasa very. Nogejainy tsilo, nokorontany ny zavatra maro isan-karazany tao anatiny tao lay voninkazo, de lasa tsy nitsiry fa maty ho azy tao anatiny tao. Tena zava-misy ihany koa io ry-havana amin'ny fiainantsika. Tena zavatra misy ary tena marina ary mipoitra. Noho ny fitadiavana harena, noho ny filana, noho ny izao tontolo izao, noho ny famirapiratana misy ety an-tany, dia atakalontsika ny tenin'Andriamanitra izany, ny asa fanompona izany
ireo lay tsilo manakana sy manapotika ny fahazoantsika sy ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra ka lasa variana isika amin'izany harena ety ambony tany zany. Aoka ho mailo isika fa na isika izay atao hoe efa voafidy, efa voaositra hanao izao asa masiny Jesosy Kristy Tompo izao, dia mety ho azony zany fakapanahy zany, noho ny filana harena, noho ny fitadiavana harena, noho ny voninahitra, dia sa isika manakana, manakalo, mamitaka, mihodina ka tsy mandray intsony ny tenin'Andriamanitra fa lasa variana any amin'ny zavatra hafa, any amin'ny reharehan'izao tontolo izao. Firy no isa tratrany izany amin'izao fiainana izao ry havana. Maro, eny, fa na ny efa atao hoe voafidy sy voafantina ary voahositra aza dia tena babony zany. Raha mijery sika ny testamenta taloha dia mahita karazana exemple maro ahitanan'izany. Raha tsy resaka fotsiny sika fa ny mpanjaka Salomona tamin'ny farany dia lasa niaina tamin'ny fanompoan-tsampy. Ireny lasa natokisany fa tsy niresaka, tsy natoky tsony any Jehova Andriamanitra. Ny mpanjaka Isaoly dia niafara tamin'ny, araka ny efa nambarantsika teto, fa niafara tamin'ny fanontaniana ny hevitra ireo mpimasy, ilay vehivavy mpimasy taty aoriana, mba hahalalany hoe handresy ve izy raha miady amin'ireo fahavalony satria efa tsy mety miresaka amin'ny tsony Jehova, satria efa niala izy, fa zany tsilo zany nanaparitaka. Ka aoka isika hitandrina ihany koa ny amin'ny harena izao tontolo izao, ny amin'ny izao tontolo izao sy ny voka-dratsy azo avy aminy. Milaza fa mamirapiratra nefa tsy maharitra ireny, fa zavatra mora simba sy kalalao ka mora maty ihany koa. Raha toy izantsika ndray fanazavan'i Jesosy azy eto any amin'ny 5:20 dia toy izao no tenin'i Jesosy amintsika mahakasika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo, dia ireo no ilay nandreny teny, samy nandreny teny avokoa, nandreny teny ihany koa ireo tao amin'ny tsilo. Nandreny teny 7:20 fa ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena ary ny filana ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoa izy. Tsy mamoa satria voageja ny filana ny harena, ny fitadiavana ny fiainana izao tontolo izao, izay zavatra mahafinarinaritra sy mba mahafafafapò ihany no tiana ho raisina sy hoenona. Raha vakitsika eo amin'ny Timoty 2, Timoty 2 ny 4:7 dia tena manambara izany toetra ratsy tsika izany. Timoty 2 Timoty 2:7 ny 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilemy, fa mangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany. Zany hoe rehefa tsy zakany olombelona ny teny marina sy masina avy amin'i Jesosy Kristy, dia mitady izy izay zavatra moramora tsy manahirana azy, misy justifie izay manamarina ny fahotany sy ny filan-dratsiny. Zany ny toetritsika olombelona ry havana. Zany mahatonga ny atsona hoe ilay théologie de la prospérité tena miparitaka sy mahazo aina eraky izao tontolo izao, satria fampanantenana ny ety an-tany, izany no iaingana, izany no baziny. Midira ty aminay ianao fa lasa mpanan-karena, tsy hitanao mivavaka indroa fotsiny ianao de lasa mpanan-karena. Vita daholo ny problemanao rehetrarehetra, voavaha, satria ny Jesosy nay ato, ny Jesosy nay dia Jesosy
mpamaly vavaka. Fa ny Jesosy any amin'ny hafa any tsy mba mpamaly vavaka aza makany, fa aty aminay no tena lay Jesosy mpamaly vavaka. Dia ina ny zavatra mitranga? Lasa entiny zay filana, ny harena izay le tsilo. Iny mahazo an'ilay olona dia rehefa tsy mahazohazo valim-bavaka ndray zao am'ilay fivavahana nidirany tamin'ny voalohany dia mitady hafa ndray satria le hafa milaza hoe ny anay ny tena Jesosy fa le Jesosy nilay nidiranao tany amin'ny voalohany iny tsy de tena izy iny, tsy mahavita akory iny. Raha resaka hoe hangataka fiara ianao na hangataka roplanina ianao de aty aminay ny tena mpamaly an'izay fa tsy any amin'iny. Io andininy fahatelo io zany de mila mitandrina isika satria na de isika zay mahareny teny kristiana velona ary tena miaina ao anatiny dia mety ho voa babon'izay ka mila mitandrina ihany koa isika. Ary ny tapany farany zany izay anjarantsika de ilay fahefatra izay mahazo ny teny tsara. Engane mba ity no ho isan'ilay ataontsika hoe kategoria misy antsika tsirairay avy satria izao mahareny teny ka mitazona izany teny izany ity andininy fahefatra farany ity ary tena miaina am'izany tenin'Andriamanitra izany ka lasa mamoa tsara ary tena fahafinaretana sy hafaliana tokoa araka ny tenin Jesosy hoe nahafoy ny zavatra amin'ny fiainana izao tontolo izao ka dia maharitra sy mandray izany. Ary ny ty amin'ny tapany faharoa raha jerentsika ny andininy faharoapolo ary reto no ilay voafafy teny amin'ny tany tsara dia izay mandreny teny ka mandray azy dia mamoa. Ny sasany avy 30 heny, ny sasany avy 80 heny ary ny sasany avo 100 heny. Isika zany no filazantsara masina itsika ny fahazavany izao tontolo izao. Isika no mitory ny filazantsara eraky izao tontolo izao. Mamoa, mahazo vokatra satria tsy menatra ny filazantsara isika. Mitory zany filazantsara izany isika amin'ny olombelona rehetra amin'ny alalan'ny fananantsika ny toe-panahy sy ny toe-toetra mifanaraka am'izay sitrapon'i Jesosy Kristy araka ny ambarany amitsika fa ny fanjakan'ny lanitra dia misy zavatra takiny amin'ny toetrantsika ihany koa izany. Misy zavatra izay tsy maintsy vonointsika ny adama ela dia vonointsika andro aman'ala amin'ny alalan'ny fibebahana isanandro. Tsy mamoa voatsara isika raha toa ka tsy mandray izany teny izany ka mamafy izany, miaina izany araky ny voalazan'i Jesosy eto. Mety hamoa 80 heny isika, mety ho 100 heny, mety ho 200 heny sy ny sisa fa izao mamoa, tsy maty ilay voa nafafiny Jesosy tamin'ny fiainantsika. Izao tory teny izay azontsika izao dia izao tsy lasa voagejany tsilo na nambolena teny ambony vato lampy ka maty ho azy na niparitaka teny an-dalambe teny an'arabe teny dia voahitsaky ny fiarakodia na ny bus na ny tômôbila dia tsy misy vokany intsony fa mba hamoa izao teny izao mba hahatonga atsika mba hanana finiavana, hanana fifaliana amin'ny fanomponan'i Jesosy Kristy ka hanao hoe tena izao no fiainana fa misaotra anao a Jesosy mbola namenao izao teny izao satria mba hiainako izany teninao izany satria ny teny marina sy masina ry havana dia tsy ho foana mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra dia haharitra mandrakizay. Ianao na izaho no mety tsy haina, tsy hanatanteraka izany fa tsy hahasakana ny teny akory izany, ny fandraisako na ny tsy fandraisako azy. Raha vakintsika amaranantsika azy ny Salamo 2:12. Salamo 2:12, ny andininy fahaenina sy ny andininy fahafito dia tena hahazoantsika ny marina ny amikasika izany teniny izany. Salamo 2:12 ny andininy fahaenina hatramin'ny andininy fahafito. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tenin'i Jehova dia teny madio tahaka ny volafotsy voarendrika tao anatin'ny memy.
ka mitsorika amin'ny tany eny voadio impito. Ianao Jehova no hiaro azy, hiaro zany teniny zany, ianao no hiambina azy mandrak'izay tsy ho azony ty taranaka ity. Ho mandrak'izay ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ho mandrak'izay io, tsy ho azony ty taranaka ity, arak'izay ambaran'ny mpanao salamo, fa haharitra mandrak'izay ka engane isika ho ao am'ilay tapany fahaefatra, ka izany teniny izay haharitra mandrak'izay zany dia hamoa voatsara ao anatsika ka hahazoana vokatra, hahitana fa tena filazantsara mandehandeha isika rehetra amin'ny alalan'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao zahay Jesosy io amin'ny fanomezanao anay zany teny zany, anambaranao fa ny teninao dia maharitra mandrakizay. Ny fanirianay Jesosy dia ny mba hamoa izany teninao izany ato anatinay, hahazoana vokatra tsara, ka isany hahazoanay ho pasipaoronay amin'ny fiainana mandrakizay Jesosy, satria misy zavatra takinao ny mahakasika ny toetra amam-panahinay, ka mba tsy ho azony Satana izahay ho voarebirebiny zao tontolo izao zahay Jesosy io, mba tsy ny fanahy ratsy izay roaina amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanjaka, hanakorontana anay tsy handre, tsy hahazo izany teny soa mahafaly amenao anay izany. Mba hiparitaka erak'izao tontolo izao ny teninao Jesosy io, ary handresy lahatra ny olona izay efa samy maheno avokoa ny teninao, fa saingy noho ny antony maro samihafa dia ao ny sasany voageja, ao ny sasany tsy mandray satria tsy mamoa teny ambony vatolampy, ao ny sasany teny amoron-dalana ka lasany Satana ny teny soa, ny filazantsara, fa tsy mba isan'ireo zay nahazo izany. Dia mba ny fanirianay Jesosy io mba hahazo izany, na izahay zay manatrika eto am'izao fotoana izao, na ireo zay mihaino any aoriana izao teninao izao, na eny Jesosy io, ianao mahalala ny fomba rehetra ahafahanao miteny amin'ny tsirairay avy, satria ny teninao dia haharitra mandrakizay, na ny amin'ny mpiray tanindrazana aminay, na ny amin'ity toerana izay ametrahanao anay ity Jesosy io, dia mba ho resy lahatra fa ilay tapany fahaefatra no faniriany tsirairay avy, mba ho isan'ireo hiaraka hahazo, hanjaka amin'ny fanjakan'ny lanitra, hiaina izany paradisa izany Jesosy io, satria izany no mpanantenainao ho an'izay mamoa voatsara ny amin'ny teninao. Dia ho anao aneny voninahitra Jesosy Kristy Tomponay. Amen.